Mbola mitombona ho amintsika rehetra ny famindrampo sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Ahatsiarovany fiangonana kristiana manerana ny tany ny niakaran'i Jesosy Kristy tompo ho any an-danitra ity alakamisy fa 7 ny volana May 2024 ity ary amanginy ny tompo izao fitandremana izao amin'ny fahasoavany azahoana mandray ireo katekomena ampahany voalohany taom-pianarana 420 andiany fanantenana ho mpiombon-databatra amin'ny tompo. Amin'izany dia manantitra ny fiarabanantsika riavana ary mirary soa mba ho feno ny fahasoavan'ny tompo isika amin'izao andro ahatsiarovany niakaran'i Jesosy izao. Mirary soa sy miarahaba sahady an'ireo katekomena oraisina mpandray fanasan'ny tompo andian'ny fanantenana ao ianareo ray aman-dreny sy ny ray tapo amin'izy ireo eo anareo fianakaviana avana Manjakaiza tonga amin'ny fanotronana ao anatin'izany fotoana manokana izany. Fiadanan'ny tompo amintsika rehetra. Ny jaona toko faha 420 andininy faha 5 hatramin'ny faha 1 no ialatsika amin'ity fotoana ity. Jaona toko faha 420 andininy faha 5 hatramin'ny faha 1. Manaitra ao anatin'izao perikopa izao riavana ny fanonan'ny tompo no hoe fiadanana no omeko anareo. Miaina ao anatin'ny tontolo be korotana sy mahabe fanahina isika. Ny filazana ady, ny krizy ara-toekarena, ny fahasarotan'ny fiainana, ny fifandirana eo amin'ny firenena na amin'ny foko eny amin'ny isam-pianakaviana any atokantrano azy. Dia zary tandra vadikoditra amintsika ny tahotra sy ny ororo. Manomboka amin'ny feon-gazety ary amin'ny fampielezana samihafa any amin'ny tambajotra sosialy dia miorooro izao tontolo izao. Matahotra isika eny amin'ny fiarahamonina, kaodikody sy manam-piadanana. Amin'izany dia very fanantenana ny betsaka ary misy ny haizan'ny alahelo. Fa ny tompo eto dia mampatsiahy ary miteny indray amintsika manao hoe fiadanana no avelako ho anareo, fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao no omeko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Fa araka ny voalaza teo dia andro manan-danja koa ity andro ity, ahatsiarovana ny akaran'ny tompo ho any an-danitra sy androm-pahasoavana andraisana ny mpandray ny katekomena ho mpandray ny fanasan'ny tompo. Misy afatra milaza fanantenana ato amin'izao perikopa izao ary misy afatra manambara fanomezana lehibe koa no ity fotoam-pifaliana ity. Fanomezana lehibe avy amin'i Jesosy Kristy eo amin'ny andininy faha 5 sy ny faha 7. Tsaivina sa izao perikopa izao dia tafiditra ao anatin'ny fampaherezan'i Jesosy ny mpianatra izay ilaozany ary miorooro sy matahotra no nitoejava-misy mandritra ny herinandro masina. Itenenany matetika atao amin'ny jaona toko 420 eny am-piandohana ohatra manao hoe aza malahelo ny fonareo, ary atao amin'ny perikopa aza malahelo na matahotra. Fampiononana ao anatin'ny tahotra sy ny fikorontanan-tsaina no entin'i Jesosy amin'ny mpianany. Anambarany fanomezana anankiroa. Ny voalohany dia ny fanahy masina
tondrono hoe mpananatra ary ny faharoa dia ny fiadanana. Fanomezana voalohany araky ny andiny ny fahaenam-roapolo manao hoe amin'ny anaran'ny tompo fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay irahany iray amin'ny anarako izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Mpananatra. Ny mpananatra dia ny fanahy masina. No hoe mpananatra eto raha midina ery amin'ny farany ambany amin'ny baiboly eo amin'ny pejy misy ny perikopa isika dia lazaina koa hoe mpampiona, lay mpisolo vava, lay mpampahery, ny mpanolo-tsaina. Ary amin'ny tontolo grika izay misy ny teny nandikana ny filazantsara ny hoe mpananatra dia milaza olona manampy amin'ny fotoan-tsarotra sy ao anatin'ny fahasahiranana. Ny mpananatra dia olona mijoro anampy amin'ny fotoan-tsarotra sy amin'ny zava-manahirana. Tondrona ho mpananatra eto ny fanahy masina izay omeny ny tompo. Ao anatin'ny tahotra sy ny oro ny mpianatra ary dia ambaran'i Jesosy fa misy fanomezana ny mpananatra dia ny fanahy masina hampianatra sy hampatsiaro ny zavatra rehetra. Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampatsiaro anareo ny zavatra rehetra. Izany hoe raha mpifanajona amin'ny tahotra sy ny orooro, raha mpifanajona amin'ny zavatra manahira dia miteny hoe izy no hampahalala anareo hoe inona ny atao ao anatin'ny zavatra manahirana, ahoana ny atrehana, ny zavatra mampatahotra sy mampalahelo. Io ny fanahy masina. Atolotry ny tompo ho an'izay sahiran-tsaina, ho an'izay tafia ny tahotra, ho an'izay tsy manana ny fitoniana, ho an'izay mila mpisolo vava, ho an'izay mila fampaherezana. Ary anisan'izany sika fiangonana ankehitriny ry havana miaina amin'ny fiarahamonina izay iriariavantsika. Anisan'izany ianareo katekomenina ho raisina ho mpandray ny fanasan'ny tompo miditra amin'ny fiainam-piangonana. Omeny Jesosy ny fanahy masina mba hananatra. Fa ny fanomezana faharoa dia ny fiadanana. Eo amindiny ny fahafito amby roapolo izay tsy verena vakiana tsony fehefanatsika teny am-piandohana, ny tompo dia milaza hoe fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Azy io fa mandova izany fiadanana izany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy isika. Ny teny hoe fiadanana dia tena teny fampiasan'ny tontolo ny Jesosy Kristy teo amin'ny jiosy. Teny fiarabany izany, adikatsika hoe fiadanana, shalom. Izany hoe tena fiainana isan'andro, saingy tsy tsapany reto mpianatra reto. Voatafiky ny tahotra sy ny ororo loatra izy ka adininy ilay tena fiadanana. Ilay fiadanana tononony isan'andro sy ny ainana ampatsahivon'ny tompo hoe omeko anareo io. Omeko anareo ny fiadanana. Amin'izany dia tsy fiadanana miankina amin'ny toe-javatra misy manodidina, tsy fiadanana miankina amin'ny zava-mitranga sy miseho eny amin'ny fiarahamonina, fa fiadanana ateraky ny firaisana marina amin'ny Jesosy Kristy. Na manahoana araka izany fisafotofoton'ny fiainana ao amin'ny tokantrano, ny fianakaviana, ny fiarahamonina sy ny firenena maneran-tany dia izao. Ny fifandraisana lalina amin'ny Jesosy Kristy no azontsika mandova ny fiadanana, no azontsika mandray ny fahamarinana ny teny hoe fiadanana no avelako ho anareo. Ry fiangonana, ry mpandray fanasan'ny tompo andiany fanantenana. Efa nametrahany Kristy fototra vaovao isika. Hatrany amin'ny andro ny mpianatra, ny fanahy masina nomeny izany, ny fiadanana navelany ho antsika ety amin'izao tontolo izao izany. Raha ny katekomenina dia
natao ny fampianarana eritaona mipaka na fafy ny fitaizana mety mafimafy ombiany fototra ahafahana miaingo zany azahoana mahatsapa n'ilay fiadanana fototra ahafahana miaingo zany azahoana mandray ny fanahy masina hanoizana ny fianarana ao amin'ny tompo mampianatra i Jesosy ary atsiarovana koa izay mety ho adino efa noraisina tamin'ny lasa ny antso dia ny hoe tsy hoe vita ny taom-pianarana masina loatra fa mitoy zany raha toy no hoe Jesosy ny fanahy masina dia mbola te hanohy ny fampianarana izy mbola te hampatsiaro satria mety manadino isika raha toy no hoe ny tompony fiadanana dia mitaona antsika izy mba handroso amin'ny fifaliana amin'ny fitoniana anompo an'Andriamanitra mifalia dia raiso ny fanahy masina hampianatra anao ahafahanao manohy ny fiarahana amin'ny Kristy mifalia dia raiso ny fiadanana mba hidiranao amin'ny fanompoana mendrika ny voninahitr'Andriamanitra mety hoe misy zavatra mampanaintaina tokoa eo amin'ny fiainantsika kristiana na ireto vao raisa na isika efa mpandray fanasany tompo na isika mivoaka sy miditra ny tokony ambaravara ny fiangonana mampanaintaina retsika hoe von'olona ry indrindra ny zatovovavy ry amin'ny tanàna misy anankiroa zao ndray maty ry ambany tetezana misy koa lasa tsy fantatra hoe ahoana vonon'olona ary zatovovavy maro no very tadiavy ndray aman-dreny fa amin'izany dia ny hoe raisoa ny fanahy masina mba hitari-dalana amin'ny fampianarana marina ampiorina anao amin'ny fiadanana lavitry ny tebitebiny izao tontolo izao ny faharoa araka ny voalaza teo dia ny fanoezana antsika fanantenana raha nitsangana tamin'ny maty i Jesosy 40 andro tao aorianan'ny Paska dia niakatra ho any an-danitra izy ilay tsarovantsika amin'ity andro niakarana ity Jesosy nitsangana dia niakatra ho any an-danitra mbola miasa ho antsika i Jesosy inona ary no afatra ao anatin'izany hoe Jesosy niakatra ho any an-danitra raha mamaky isika ny 9:20 dia izao no voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy efa renareo fa izao nilaza taminareo hoe andeha aho nefa ho avy aminareo indray raha tia anareo dia ho faly satria mankany amin'ny ray aho fa ny ray dia lehibe noho izaho ny afatry ny andro niakarana ho antsika fiangonana dia afatra mampiombona afatra mampitodika amin'ny teboka tokana dia ilay Andriamanitra ray miakatra ho any amin'ny ray i Jesosy Kristy raha miteny izany dia mitaona ny masontsika tsy hibanjana ny Kristy miakatra fotsiny fa hijery an'Andriamanitra ray ilay mitsena azy amin'ny voninahitra izany ny andro niakarana mba hitovy fijery ny fiangonana ka hiandrandra any Jesosy Kristy ny asan'ny apôstôly dia misy an'izany zavarina mijery ny lanitra fa nitovy ny fijery ny fiangonana mitaona izany ny andro niakarana nde samy hibanjana an'Andriamanitra isika tsy ho variana hibanjana ny tany zay aloha ny afatra voalohany ny afatra faharoa nde hanantena isika hoy Jesosy ho avy indray ho ny asan'ny apôstôly ho avy indray ny afatry ny andro niakarana zany dia fanantenana iombonana ho antsika fiangonana Jesosy lay niakatra antenaina mbola ho avy indray fa tsy any izy any dia tsy te halala antsika intsony mbola hiverina indray izy ary zany raha teo ny fanekempontsika kristiana fa izay fantohana amin'ity tapany faharoa ity dia ny afatry ny andro niakarana mifantoka ao amin'ny Jesosy Kristy ahoana moa izany hoy Jesosy mankany amin'ny ray aho ary araka izay andidin'ny ray aho dia izany no ataoko zany hoe raha eo amin'ny Jesosy Kristy kosa ny andro niakarana dia tsy hoe fahataperany zavatra rehetra
vita ny tetỳ an-tany fa mbola manohy ny asany eo an-tanana kavanan'Andriamanitra ray izy ny asany eo dia fifonana ho antsika araka ny Romanina 9:7 izay ataony eo dia manomana toerana ho antsika araka ny Jaona 4:2 andeha amboatra fitoerana ho anareo aho izay antony akarany indrindra dia ny afahana mampidina ny fanahy masina aniraka ny fanahy masina izy manohy ny asa mpamonjena i Jesosy Kristy raha niakatra amin'ny an-danitra fa tsy nianina amin'ny hoe vita ny tetỳ an-tany voavonjy raha olombelona satria efa latsaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana tsia manohy izy ka mbola mifona manohy izy ka manamboatra toerana ho antsika manohy izy aniraka ny fanahy masina amin'izany ry havana ny tokony irosotsika amin'ny fahamatorana tsy hoe vitatreo ny fiomanana ho mpandray fanasany tompo dia izay ny tanjona mihinana sy misotro tsia fa mitohy miaraka amin'i Jesosy Kristy amin'ny fanompona ao anatin'ny hafanam-po sy feno fankatoavana ny lalantsika izany ny antom-panorateny tsy hinana sy sotro fa hanompo an'Andriamanitra ry havana malala fandraisana anjara ao amin'ny fanasany tompo dia famokisana antsika mba aharaka ny namana betsaka ny mpandray efa nialohantsika tena miasa mafy ho an'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny fitoriana ny filazantsara amin'ny fampaherezana ny marefo amin'ny fandraisana andraikitra samihafa eto amin'ny fiangonana ireny no alaitsika tahaka ary mamoa ny falorantenan'ireo mpandray fanasany tompo mety variana na lasa tamin'ny fiamorana zao afatra izao ny hoe tsy vita teo amin'ny andraisana anao ho mpandray na ny nihinananao sy ny sotronao mofo sy divay taona vitsivitsina maromaro ity fanompona nandorantena ity fa mitohy ary miandry amin'ny fanantenana ny fiavian'ny tompo isika ao anatin'ny fanompona feno hafanana mahereza tsy misy fahatapenany ny lalana miaraka amin'ny tompo famandrakizay mahareta ho mpanompo matoky hatramin'ny fahafatesana ao anatin'ny hotakotaka sy ororo tokoa ry havana izao tontolo izao fatonoa ny tompo aminao ny teniny manao hoe fiadanako nomeko anareo ao anatin'izay mety ilana mpananatra mpampianatra mpanohana sy mpampahery izao tontolo izao fa amin'izany no itenena amin'ny tompo hoe ho avy ny mpananatra ny fanahy masina lay mpampahery mpampionona mpisolo vava mpanolo-tsaina ary eo amin'izay fanolorantenantsika dia mianarany Kristy mba ho mpanompo mandeha amin'ny fanompona arak'izay lazain'Andriamanitra tsy vita teo amin'ny andro ny akarana ny fanompon'i Jesosy fa mitohy mandrakizay ary mbola ho avy indray izy amin'ny fotoana hiaviany dia ho isan'izay ho tonoany tompo amintsika ny tenim-pifaliana momba ny fahatanterahany famonjena Jesosy Kristy niakatra ry havana Jesosy Kristy manome antsika ny fanahy masina Jesosy Kristy manolotra sy mametraka ny fiadanana raiso izy amin'ny tian'io ity mba ho tanteraka aminao ny fisiany ny mpananatra eo amin'ny fiainanao ary ny hanjakan'ny fiadanana eo amin'ny tontolontsika amen.